Ny sambo fiarany noho ny amaro ny olona tetỳ an-tany, ny fampialina ny olona ny ady ary tsy nirarahan'Andriamanitra. Nanenin'Andriamanitra tamin'ny nanaovan'ny olona, nanapa-kevitra ny andefa safodrano izy mba hanadiovana ny tany sy ny mponina rehetra ao aminy. Fa nisy lehilahy iray atao hoe Noa izay tsy mba tahaka ny sasany. Tian'Andriamanitra Noa ary nankatò azy. Nanapa-kevitra ary Andriamanitra fa hamonjy an'i Noa sy ny fianakaviany amin'ny safodrano. Nampahafantatra Noa Andriamanitra fa ho avy ny safodrano. Nasainy nanao sambo fiara izy, sambo lehibe misy tafo, rihana 3, varavarankely ary varavaran-dehibe iray. Nankatò i Noa ka nanao sambo fiara. Nasain'Andriamanitra nanangona biby 2 isaky ny karazany Noa, lahy sy vavy. Dia niditra tao anaty sambo fiara Noa sy ny fianakaviany ary ny biby. Ary no hidian'Andriamanitra ny varavarana. Nilatsaka nandritra ny 70 andro sy 70 alina ny orana. Avy any an-danitra ny rano ary avy any an-dranomasina koa. Na dia ny tendrombohitra avo indrindra aza dia nanjavana tao ambanin'ny rano. Nandritra izany fotoana izany Noa sy ny fianakaviany ary ny biby rehetra dia voavonjy tao anaty sambo izay nitsingevana teo ambonin'ny rano. Tsy nanadino an'i Noa Andriamanitra. Andriamanitra no nampitsioka rivotra ary nidina ny haavon'ny rano. Nipetraka teo ambonin'ny tendrombohitra rarata ny sambo fiara. Namoaka voromailala Noa. Rehefa tsy niveriny intsony ny vorona dia tsapa mifaniena ny haavon'ny rano. Raha vao maina ny tany dia nasain'Andriamanitra nivoaka izy ireo. Nampiseho havana izy. Izany ny famantarana sy fampanantenana fa tsy andefa safodrano amin'ny tany rehetra intsony Andriamanitra.